Faly miarabany vahoaka malagasy tsy vaky volony tenako amizao fankalazana ny fitsingerenany taona ny verena ny fahaleovantena ny Madagasikara izao. Arabaina natratra ny asaramanitra tompoko. Araba fantipatenina no tolotra ho anareo hery miantoka ny fiandrianana, ny fiarovana sy ny filaminana ny ty nositsika ity, indrindra ny folo alindahy malagasy izay mankalaza ihany koa ny fitsingerenany taona ny foronana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, 20 Jona 1700 20 Jona 2020. Feno 20 taona katroka anio ny niverena ny fahaleovantenany Madagasikara. Manandanja ary manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tantara-pirenena arak'izany ty andro anio ty, ka tsy tokony hijanona ho andro fankalazana na andro fety fotsiny ihany. Izao ny fotoana tokony anaovantsika tsirairay avy fandinihana lalina mikasika ny fitiavan-tanindrazana sy ny anjara biriky miandry antsika hanehoantsika izany indrindra amin'izao fanavaozana izao. Ny tolona ho an'ny fahaleovantena no takin'ireo mahery fony firenetsika dia mbola mitohy. Tsy misy firenena mahaleo tena raha mbola miankin-doha feno amin'ny firenen-kafa. Raha izay 40 taona izay anefa ny dinina dia maro ireo zavatra afaka ambara. Mbola tsy tratra ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny angovo ilayntsika eto toerana dia mbola miankina amin'ireo firenena hafa. Ny fanafody sy ny fitaovana ara-pahasalamana hoenty mitsabo ny marary eto amintsika dia mbola tadiavintsika any ankafa ihany koa, ary ny politika-panjakana sy ireo tetikasa ara-tsosialy eto amin'ny tanindrazantsika dia ny vahiny no mamatsy vola ny ankamaroany. Fehiny miankin-doha tanteraka isika na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-toekarena. Noho ireo fahalementsika ireo dia lasa miaritra sy mizaka ary misedra ny akony fanatotolona fotsiny ihany isika. Ka na ny kolotsaina ananatsika aza dia mbola voasembatsembana sy anjakazakany kolotsainy firenen-kafa. Mila fiovam-penitra isika. Izany anefa dia mitaky famondrona kery, firaisan-kina, firaisan-po ary indrindraindrindra fitiavan-tanindrazana. Averiko ombieny fa ny fahavalo mila resentsika miaraka dia ny fahantrana. Manaraka izany, tahaka ny fanao mahazatra rehefa andro ny 20 Jona toy izao dia nankatoavina ny famela-keloka ho an'ireo voafonja mendrika izany. Isaorana manokana ireo hery rehetra nandray anjara tamin'ny matso lehibe anio, manerana nosy sy nanao tantsoroka teo amin'ny fikarakarana ny fandaminana sy ny fiandraketana ny fandriam-pahalemana. Ny andro rapitso dia natokana hialanareo sasatra. Misaotra antsika malagasy tamin'ny fiarah-mientana nasehontsika tamin'ny fanehoana maro lafy ny maha-malagasy antsika anio. Izany ezaka izany dia ho tohizantsika hatrany. Hiboiboika ao anatin'ny tsirairay avy ane ny fitiavan-tanindrazana, ho tratratsika miaraka ane ny fahaleovantena tena izy, ho tahin'Andriamanitra mandrakarivany ny tanindrazantsika, mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy ho an'ny tanindrazana.